Ilorana fitaovana hoenty miasa sy hanatsarana ny kalitaon'ny asa famokarana ireo mpisehatra amin'ny fambolena. Hety fandraitra izay mitsinjara folofolo isa-pikambanana ho an'ireo mpisehatra amin'ny asa tanana. Ireo no hetsika toana avy amin'ny Alliance Voire Gasy Pisca ialohavan'ny taona 2024 ity. Dia izahay Alliance Voire Gasy eo ampanantanterahana ny tetika asa Pisca dia manolotra ireo fitaovam-pambolena ahitana pulvérisateur, labasy, fanaovana fitahirizam-bokatra ary angady vitsivitsy. Dia ho an'ireo mpandrary rafia kosa karazana hety maromaro sy fanjaitra entina mampiatra izay fiofanana natao izay ho fampiroboroboana ny rafia eto amin'ny commune Soalala sy commune Ambohipaky. Dia izay indrindra no antony izao fanolorana atao eto amin'ny commune Soalala sy natao tany amin'ny commune Ambohipaky andro vitsivitsy lasa izay. Mitondra teny fisaorana misy olo tena pikambanana pahazo tombotsoa. Hay fikambanam-behivavy ato amin'ny commune Soalala dia manome fisaorana anareo noho ny fanomezanareo anay fiofanana sy ireto fitaovana entinay mandrary sy mamboly reto dia manome fisaorana be dia be anareo zay ary zahay vonona koa zay hampiroborobo ny fikambananay ary ny rary sy ny fambolena hataonay dia vonona zahay hampiroborobo an'io amin'ireo fitaovana nomenareo anay reto ka manome fisaorana be dia be anareo zahay ato amin'ny commune Soalala. Mariana fa taorian'ny fanomezana ny fiofanana ireto fikambanany reto andrasana avokoa ireo vokatra ho fampandrosoana ny tontolo ambany vohatra sy ny fivoarana isa-tokantrano ny reto mpikambana.